Maro tamintsika no mbola tsy nahitany sariny iny izy iny, betsaka tamintsika ihany koa no mbola tsy nandre ny feony dia nandre tsara ny feon'ny Prime Ministre vaovao zany isika malagasy taorian'ny fametrahana ny Prime Ministre dia andrasan'ny maro kosa amin'izao fotoana izao ny fanendrena izay mpikambana ao anatin'ny gouvernementa Kolo Roger. Efa miomana amin'ny fananganana ny gouvernementa ny Prime Ministre vaovao ny Dr Kolo Roger. Nosoritany tao anatin'ny lahateny androany teny Mahazoarivo fa gouvernementa misokatra ary gouvernementa mifampihavanana no apetraka. Gouvernementa izay nambarany fa hivoaka farafahatarany amin'ny faran'ity herinandro ity. Manantena antsika rehetra fa alohan'ny faran'ity herinandro ity farafaratiny dia ngamba fa izany moa mbola zavatra hifanarahana amin'ny filoham-pirenena koa. Fa raha ny fiheveranay azy zay moa dia efa hoe nanome herinandro zay aorinan'le fanendrena teria mahanyavoloa dia tokony raha tsy misy ny faranakanana hoe impératif dia amin'ny zoma angamba farafahatarana. Ny gouvernement zay tarehako miaraka amin'ny andrenateur filoha era-jandarma mampiana dia démocratique ary vonona handray ny olona rehetra de bonne volonté zay mampiseho ny fanekeny fiarahalahihana ary ny fitiavam-pirenena. Misokatra ho an'ny rehetra vonona navitra ny firenena amin'ny varavaran'ny gouvernementa vaovao hoy Andriamatoa Kolo Roger. Raha ny zava-misy dia ho hita taratra ao anatin'ny gouvernementa vaovao ny ankolafôtsika samihafa eto amin'ny firenena. Raha misy ny fiantsoana dia hiditra amin'ny gouvernementa vaovao ny ankolafo ratsiraka, ny ankolafo ravalomanana, ny ampahana mapara dia efa naneho fahavonona ny andray anjara ao anatin'ny gouvernementa Kolo Roger. Atsona angamba no mipetraka ilay fanontaniana fa hatramin'izao aloha mbola tsy natsona. Raha atsona izay vao mipetraka ilay fanontaniana. Fa raha atsona mety hiditra fa? Izay vao miresaka fa ilay miresaka ange tsy mampaninona ilay miresaka fa raha tsy mbola misy fiantsona dia tsy mbola afaka miteny hoe tsisy anarana mihitsy zany tsy mbola misy aloha hatramin'izao. Ny mouvance ravalomanana dia efa nanao fanambarana fanohana ny filoha era-jandarma mampianana araky ny antso abo nataony tamin'ny investiture teny Mahamasina. Efa nisy ny dinika ny fanaovan'ny mouvance ravalomanana tamin'ny filohan'ny repoblika. Efa nisy fihaonana koa tamin'ny Prime Ministre Kolo Roger. Fanoloran-tanana iara-iasa no nataon'ny président de république ary ampahantsorana koa nanamaliany ny président ravalomanana miaraka amin'ny mouvance ravalomanana fahavonony iaraka izany ka dia hitantsika ao tohina. Raha zahay nanoana azy indray no ny antony maro samihafa mety mitombona mety tsy mitombona no hidina hanohitra azy dia verina UDC fa tsy rarina zany ka mendrika ny président era-jandarma mampiana zany nomena herintsika hanapirofo amin'ny malagasy rehetra izay nifidy azy fa mendrika hitondra ny firenena izy. Izay ihany no ny fandinianay fa fitoeran'ny gouvernementa moa tsisy resaka an'izany raha ilainy moa arabatsara sy ilainy manohana azy foana ny UDC. Ho an'ny ankolafy Izavy Albert dia tsy mbola nanapa-kevitra izy ireo momba ny fandraisana anjara na tsy amin'ny gouvernementa vaovao. Ny fijoroan'ny gouvernementa Kolo Roger izay andrasana hivoaka mialohan'ny fetin'ny Pâques.